Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika revako malalatra tsy ty talata fa 20 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Apokalipsy toko faha-efatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko faha-efatra ambin'ny folo, ny andin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andin'ny faha-enina ambin'ny folo. Apokalipsy toko faha-efatra ambin'ny folo, andin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ary nare feo avy tany an-danitra no na hoe soraty. Sambatra ny maty izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao, eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Ary indro nahita rahona fotsy aho. Ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona izay misatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly niantso tamin'ny feo maherika no tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: arosoa ny fijinjana ao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia naroso ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany ka voajinja ny tany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao, eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao, eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Rintsoatra masina izay tsy vahiny amintsika riavako malala. Andinitsoatra masina izay matetika amin'ny fahoriana no andrenesantsika azy. Hitantsika amin'ny taratasy filazana manjoa ary toriana amin'ny manjoa aza matetika ity andinitsoatra masina ity. Mitory ny fahasambaran'ny maty ao amin'ny tompo, fahasambaran'ireo izay niaritra tamin'ny fanarahana ny tompo ka mody mandry. Raha toa ka azavaina ilay andininy fa 7:10, sambatra ireo izay maty na maty amin'ny fanompoana ny tompo, maty ao anatin'ny fanarahana ny tompo, manomboko izao. Fa ilay teny hoe hatramin'izao, raha ny tena marina ilay izy, manomboka izao. Eny hoy ny fanahy fa azo fitoniana amin'ny fisasarana izy, azo fitsatsarana, fitoniana amin'ny fisasarana, fitsaharana amin'ny fisasarana, sady ny asany manaraka azy. Mazava be zany rehefa malala, ny bokin'ny Apokalipsy dia nosoratana mba ho fampahirezana ireo kristianina tratry ny fanenjehana noho ny amin'ny Kristy, satria ny kristianina dia tsy nanaiky mihitsy anonona ny amperora ho tompo. Ny kristianina tamin'ny fotoan'andro zany dia tsy nanaiky anonona ny kaisara ho tompo, fa nijoro ny kristianina manao hoe olombelona ihany ianao fa tsy Andriamanitra. Iray ihany no tononona hoe tompo eto amin'ity tany ity. Iray ihany no tononona hoe tompo sy Andriamanitra, dia izao Jesosy. Noho izany dia noenjehina noho ny amin'ny finoana sy ny fanarahana ny tompo ny kristianina, ary noelohina ho faty, novonoina tamin'ny fomba mahatsiravina, mamenatra, mangiry-firy, ary dia nosoratana ho an'izany kristianina miaritra ny fahoriana noho ny fivavahana izany ity Apokalipsy ity. Dia anankiray amin'izany teny fampahirezana izany hoe sambatra ny maty ao anatin'ny fanompoana, na sambatra ny maty amperinasa amin'ny fanompoana, manomboko izao.
zany hoe itsika zay vanimpotoana ankehitriny de ao anatiny zany manompoka zao zany am'izao fotoana zay efa nitsanganany tompo tamy maty zao manompoka eo am fitsanganany tompo tamy maty de zao sambatra ny maty ao amy tompo ry avako lay andinitsotra masina de maneo fa na eo aza ny fangiry firian'ny fahafatesan'ny olombelona eo aza ny fangiry firian'le fahafatesana vokatry ny fanarahana ny tompo de hoy ny apokalipsy hoe sambatra ny maty tsy mitovy ny fahafatesany ratsy fanahy sy ny tsara fanahy tsy mitovy ny fahafatesany mino sy ny tsy mino nisy ohatra masina no manazavany zany tsisy afaka manazavany zany na iza satria tsy nisy olona ny verina avany amin'ny fahafatesana raha ny baiboly ny resahana afa-tsy Jesosy Kristy tompo rery any am'izao andro enatsika izao dia tsisy afaka manamarina zany amin'ny fomba mazava ataotsika hoe amin'ny fomba siantifika na fomba azo tsapahitanana tsisy afaka manamarina zany fa izao ny baiboly no tsika fa marina ny teniny satria tenin'Andriamanitra satria marina ny tenin'Andriamanitra de marina ny hoe sambatra zay maty ao amin'ny tompo de afaka malala ity andinitsotra masina ity zany de andinitsotra masina maneo mampafantatra atsika pino fa tsy foana tsy akory ny fanompotsika an'Andriamanitra zay le dikany hoe maty eo am-panompona maty am-perinasa amin'ny fanompona fahasambaran'ny minitra avako malala de tsy hoe fahasambarana amin'ny fahavelomana ihany fa ny fahasambarana koa ao amin'ny fahafatesana zay le avako malala ny tiany apokalipsy ho takatritsika zay mahaboky farany ny apokalipsy mampahafantatra atsika ny farany zao tontolo zao mampahafantatra atsika ny farany fiainany zanak'olombelona mampahafantatra atsika ny farany ny fanompona mihitsy ato am'ty tany ity de inona ny farany fanompona fahasambarana ny sambatra ry avako malala ao ambadiky ny fahafatesana de zao ny olona naharitra tamin'ny fanompona ny olona nitoetra tamin'ny fanompona ny olona maty am-perinasa tamin'ny fanompona zany hoe tsy nandositra tamin'ny fanompona tsy niemotra tao anatin'ny fanompona tsy niala tamin'ny fanarahana an'i Kristy tsy nandositra tamin'ny fanarahana an'i Kristy nitoetra ho nahatoky an' Jesosy mandrakariva na tamin'ny morona tany sarotra de sambatra zay maty ao amin'ny tompo de afaka malala fampahelezana tokoa zany teny zany fampahelezana atsika hanompo sy haharitra amin'ny fanompona mazava ny andininy faharoambin'ny folo indro ny faharetan'ny olona masina ry avako zava-dehibe mihitsy ny ananan'ny olona faharetana amin'ny fanompona ary io efa afatry Jesosy mihitsy no hoe mahareta zay maharitra hatramin'ny farany no sambatra na zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena betsaka mizakazaka betsaka ny tenen'ny Jesosy manao hoe maro angeno antsony maro angena andreny antson'i Jesosy maro angena andreny antson'Andriamanitra amin'ny asa fanompony fa vitsy ihany no maharitra hatramin'ny farany ho isan'izay maharitra hatramin'ny farany anenao betsaka ny tsy mampahatra ny olona hatramin'ny farany raha ny apokalipsy fotsiny resahana saingy loha hevitritsika mety tsy miresaka ny atsipriany loatra ny amin'izany fa betsaka ny natonga ny olona tsy maharitra hatramin'ny farany amin'ny fanompona be dehibe ny antony ny amafy ny fanompona ny rendrarendra ny sao tontolo sao ny fahakiviana satria ny olona nijerena fa tsy Andriamanitra rehefa tsy mijery ny fiainana mandrakizay fa mijery ny fiainana eto tany ihany manompo an'Andriamanitra noho ny fiainana tany ihany manompo an'Andriamanitra mba te hahazo zavatra eto amboniny tany ihany manompo an'Andriamanitra satria te hanan-javatra te hiadana vetivety amin'ilay 70 taona 80 taona dia tsy maharitra rehefa tonga ilay fiadanana eto amin'izao tontolo izao dia adino Andriamanitra rehefa ohatra ka mangataka ny antony anymponan'Andriamanitra mba hiadanana mandritry ny 70 taona 80 taona de zao rehefa azo ilay fiadanana eto ambonin'ny tany izay tsy maharitra de zao adino Andriamanitra ary betsaka ny manadino an'Andriamanitra betsaka ny miala amin'ny fanompona satria niadana vetivety satria niadana vetivety tamin'ny 70 30 50 na 70 taona de tsy maharitra misy koa ny manompo an'Andriamanitra ihany fa mibanjina olona de minjera kivy misy mibanjina ny voninahitra misy mibanjina lafinjahatra maro samihafa misy tsy maharitra fanenjena misy mora tafitohina misy mora sosotra misy mora miala amin'ny finoana satria ny tena no hita ny fangiry firiny no hitany zany hatrany mahatonga ny olona
tsy maharitra amin'ny fanompona ary zay mahatonga ny vitsy no vonjeny ary ny sary naneo an'izany a de ny sary ny zanak'Israely tany anefitra be debe ny voaka ny Egypta zany hoe be debe ny vita no anafahan'ny tompo to amin'ny hazo fijaliana zay ny sary be debe ny zanak'Israely ny voaka ny Egypta fa vitsy ihany ny tonga ny tany Kanana betsaka ny namaky ny efitra fa vitsy ihany ny tafita ny tany Kanana afaka malala ilazana fa tsy mora ny fidinganao fanjakan'Andriamanitra fa ilana faharetana ary io fa nametra-mpiandra fanontaniana tamin'ny tompo Andriamanitra ho anao io ka raha izany ary tompo iza tsony ny azo vonjeny ianao miteny mana sarotra de sarotra nge ny idirany manan-karena ny fanjakan'Andriamanitra ka raha manan-karena indray ary tsy tafitra ka ahoana iza tsony no vonjeny de ho Jesosy manao hoe zay tsy hain'olombelona hain'Andriamanitra amin'ny lafiny famonjena ny tompony hoe zao no izy tsy anjaratsika ny mamaritra hoe ny mpanan-karena tsy azo vonjena ny mahantra tsy maintsy voavonjy ny mahantra azo vonjena fa ny mpanan-karena tsy vonjena na mifamadika am'izay azon'Andriamanitra atao daholo ny zavatra rehetra ary manana fahafahana sy safidy hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo ny olona rehetra zay ny dikany fa izao rehefa ko malala inona no andrasana amin'ny tsirairay ny faharetana amin'ny finoana maharitra ve amin'ny fanarahana ny Kristy fa ny faharoa zay asehon'ilay andininy fa telo ambin'ny folo hoe sambatra inge ny maty tsy ny maty akory ny ratsy mazava ho azy samy te ho velona mazava io Paoly ara-mony teny an'izany hoe raha ny velona ny mahasambatra anareo afahako manasa fanompona tsy maninona fa satroky maty eo akaiky ny tompo izy fa noho ny amin'ny asany zay mbola adidy zay mbola miandry dia tsy mampaninona zany no zany dia sambatra ny maty zay ao amin'ny tompo fanohitra am'izay kosa zay tsy ao amin'ny tompo dia mijaly sy fangiry firena rehefa ao amin'ny tompo ny olona de zao ka fantatrao fa ao amin'ny tompo ny olona anankiray de sambatra izy na maty aza ary dia nahoana ho izy satria tsahatra am'izay ny sasarana izy ary ny asany manaraka azy itsahatra am'izay ny sasarana izy fitsaharana ny eo ambadiky ny fahafatesana fitsaharana fitonina amin'ny fisasarana fialan-tsasatra ao amin'ny tompo ry havako malala marina fa mafy be ny mamoy olon-tiana marina fa mafy be mihitsy ny mamoy havatiana maro amintsika raha tsy itsika rehetra aza no efa nahatsiaro hoe ny laozana olon-tiana reny ray vady zanaka namana mpiaramiasa mpiaramiangona mpiray-tanindrazana sy ny sisa rehetra mety efa tsapatsika eo nangiry firy sika tamina fisarahana tamin'ny olona anankiray tiana na maro mety ho sakaiza ndraindray mandeha anao de mety ho misy namana maromaro ndray maty misy fianakaviana maromaro ndray maty betsaka ny tratrandrandry avako malala indrindra atao anatin'ny faranaretiny iny mifanesinesy ndraindray misy olona mamoy fianakaviana misy olona mamoy havatiana rotelo ao anatin'ny enim-bolana hery taona avako malala mafy ny fisarahana fa izao ny tao amin'ny tompo banjintsika de zao sambatra zay maty amperinasa ndraindray mantsy avako malala misy olona metra mampisalasala atsika manao hoe tena tao amin'ny tompo marina tokoa ve iny olona iny ary misy raha misalasala mihitsy manao hoe tompo ohatrany tsy azoko antoka ny toetran'zay zay avako zay ohatrany tsy azoko antoka ny toetrany ohatrany tsy azoko antoka hoe vovonjy izy andrandray aza mety mananady am-panahy mety hoe ohatrany tsy endry izy ohatrany tsy nylamina izy eny tokoa ry avako malala mety mpitranga evitsika olombelona zany satria tsika indraindray masaky ny toe-tsaina mandrakariva manao hoe Andriamanitra nke mpitsara marina tokoa zany ry avako malala fa izao itsika olombelona mpanota aza tiany reny avatsika reny isika olombelona manam-pitiavana manana fotserana maika fa Andriamanitra tsy fantatrao ny segondra farany tao amin'ny fiainany tsy fantatrao ny minitra farany teo amin'ny fiainany no zany aza mitebiteby mihitsy ny am'izay olona natsony ny tompon'ody any aminy fa matoke fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra
tsy misy tokony honenina atao manao hoe tsy vita Andriamanitra nytahaka zao, sao de tokony mbola nataona iny ohatr' zao, sao de mbola tokony natsoina ny pretra, ny pastera, ny mpiandry, ohatra mbola tsy nibebaka izy, ohatra mbola tsy an'ny tompo izy. Tsy anjarantsika zany, anjaran'Andriamanitra zany. Tsy fantatsika ny segondra, ny apaha-segondra farany, lehibe lavitra noho zany ahiatsika zany ny famindrampon'Andriamanitra. Marina loatra fa nytenentsika manao hoe betsaka ny olona nantsoina fa vitsy ny voavonjy, fa izy milaza fa lay olona izay eo akaikinao de tsy voavonjy izy. Marina loatra mety hiteriny hoe ka izy ange mpimamy, ka izy ange sao, izy ange maherisetra, izy sy ny sisa rehetra. Tsy an'Andriamanitra zany, tsy mahazo maka ny toeran'Andriamanitra isika ka afaka hiteny manao hoe ohatra ny tsy voavonjy izy. Tsy mahazo maka ny toeran'Andriamanitra isika. Tsy zakatsika ny toeran'Andriamanitra, tsy vitatsika ny toeran'Andriamanitra, tsy fantatsika Andriamanitra ama olombelantsika, tsy fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra. No zany de zao an'Andriamanitra ihany ny fanapaha-kevitra, an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fa izao fotsiny kosa matoky ny fitiavan'Andriamanitra isika. Am'ireny havana mandao reny rehefa manoloana olona manamanjona olona azy paolina de zao ampaherezo izy fa na inona mafy ny fisarahana, na inona toetr'ilay olona zay nandao de zao lehibe lavitra ny famindrampon'ny tompo. Na ty azy sika, na ty le olona nandao azy sika, nody azy sika, tsika tsy maty to amin'ny azy fijaliana mihitsy namonjy azy. Andriamanitra fitiavana nomeny zanany hamonjy azy to amin'ny azy fijaliana, de zay nitohitsika. De tsy manana, tsy tokony hana tebitebiny am'izay fiainan'ny olona nandao atsika isika, fa matoky fotsiny zao ny fahasoavan'Andriamanitra, mametraka azy eo ampelantanan'Andriamanitra. Zay mahatonga atsika tsy manao ny messe de requiem ohatra hoe andehitsika hanao fotoam-bavaka manokana ho an'ny fanahany, satria ahoana no ahafantaranao fa any amin'ny hafandiovana izy. Na izany natsamoa amitsika kristianina protestanta tsy misy ny hafandiovana, fa na any amin'ny paradisa na any amin'ny afo tsy mety maty. Ka ny fiheveratsika fa hoe any amin'ny afo fandiovana izy de mahatonga atsika manao vavaka messe de requiem maro isan-karazany, hoe vavaka ho an'ny fialatsasatry ny fanahany, vavaka tsy manao an'izay tsika. Ny antony de zao tsisy milaza amitsika mihitsy fa tsy any amin'ny paradisa izy, tsisy milaza amitsika mihitsy fa tsy efa miala sasatra ao amin'ny tompo izy. Efa azotsika antoka ny finoantsika, azotsika antoka ny fitiavan'Andriamanitra de zao mahatoky fotsiny zao tsika. Raha ohatra ka manao vavaka messe de requiem isika de mieritreritra manao hoe mbola tsy tafita any amin'ny fiainana mandrakizay zany lay havako, mbola any amin'ny toeran-kafana izy de manao fitopim-bavahana be dia be, manao tahaka zany mba ho fialatsasatry ny fanahiny. Tsy azonao antoka mihitsy zany. Le olona raha miverina sanatria za mety miteny za nge fa ty amin'ny tompo e, fa ino ty andaninareo andro sanatry ny vava. Fa zao rehefa ko malala tena ilaina fotsiny zao ny mahatoky fa efa ao amin'ny tompo izy. Mety mieritreritsika manavaka ohatran'ny loza ohatr' zao na voazy eny an'Andriamanitra nge ny fandaharany, tsy mialy aty ambonin'ny tany zany ny olona raha tsy efa ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zao ny tenin'ny Zoatra Masina, Andriamanitra ny mahafaty sy tsy mahavelona, zany Andriamanitra ny maka araka zany amin'ny fotoanany. Ara izy ny maka de zao teniny koa no manao hoe tsy sitrako Jehova ny hafatesana ratsy fanahy. Midika zany ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ny ahita ny olona ho faty eo ampanaovana fahotana, fa ny mahamaika an'Andriamanitra ny iverenana eo amin'Andriamanitra. No zany de zao aza manahy, tsy tokony manahy mihitsy tsika ry havako malala, tsy hoe miniminy fotsiny jimony ka efa ny tompo izy, tsy afaka miteny tsika hoe efa ao amin'ny tompo izy, tahaka ny tsy afahantsika koa miteny hoe tsy ao amin'ny tompo izy, fa izao fotsiny mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra. De tsy mametraka ny alahelo ao am-po, tsy mieritreritra manao hoe de ahoana moa zany Andriamanitra, de mitebiteby de tsy ry havako malala. Fantatr'Andriamanitra nitondrana ny olona mody mandrak'izay valinasany avy. Fa matoky ny fahasoavan'Andriamanitra. Sambatra ny maty, hoy ny Apokalipsy eto, de ny maty ao amin'ny tompo. Fa ny faharoa de zao, mitsahatra am'sasasarana izy, fa ny faharoa de zao ny asany manaraka azy. Ny mpanompon'Andriamanitra moa zany ry havako malala. Atao hoe mpanompon'Andriamanitra de ianao mpandray fanasana ny tompo, ianao vita batisa.
raintsika mieritreritra hoe za ve moa mpanompo'andriamanitra za fa vita batisa moatrambola zao za ve in'olon'iny vita batisa foatrany tsy mpanao adidy eo fiangorona to isaky ny enim-bolana vao miangona to isaky ny telo volana vao miangona eny tokoa tokony miangona sika tokony mivavaky sika midery sika fa zao rehafako malala mahampanompon'andriamanitra nge betsaka ny endrika isehoan'izany betsaka ny endrika isehoan'izany ny mpanompon'andriamanitra no zany de sambatra ny mpanompon'andriamanitra mody eo amin'ny tompo fa sady mamantana fitsaharana izy ny asany manaraka azy mahafinaritra inona zavan'ny apokalipsia le teny inona moa le asa mamaky ny apokalipsia toko 7:10 sika andiny ny fahavalo toy ny apokalipsia nahita ireo mpanompon'andriamanitra efa nandao efa maty aperinasa maty tao anatin'ny fanompona maty tao anatin'ny faharetana maty tao anatin'ny finoana de hoy Jaona manao hoe izakay ireo olona ireo de nadiny fahavalo manao hoe nasaina ny tafirongony fotsy madio madinika sady madio no mangatsakatsaka izy ireo ary zany rongony fotsy mangatsakatsaka izany zany rongony fotsy madio zany de ny asa marina ataon'ny olona masina zany hoe hitany Jaona moa zany nahita le fahitana amin'ny bokin'ny apokalipsy de mira-panontaniana izy manao hoe izakay ireo olona manao akanjo fotsy be de be efa tonga ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ireo mihirany hoe masina Jehova tompo feny voninahitra ao zay tompo izy ireo Jaona de hoe ny filazan'ny apokalipsy azy ny filazan'ny lay olona ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ny filazan'ny tompo tany manao hoe reo le olona voavonjy reo mitafy akanjo rongony fotsy zay moa mahafanambarana azy naseho taminy dia inona lay akanjo fotsy ny akanjo fotsy de zao ny asa marina nataon'ny olona masina ny asa marina nataon'ny olona masina zany hoe ay lay asa manaraka ry havako malala lay asa manaraka tsy hoe verika ity fikelezantsika aina ty ambonin'ny tany ty fa manaraka atsika ny asa tsara ataotsika de manaraka atsika zany hoe ny asa ny asa mpitiavana reny rehetra reny de manaraka atsika ny fanjakan'andriamanitra manaraka atsika ao ambadiky ny fahafatesana tonga asa anamarinana atsika ireny asa ireny de mahareta ary avako malala amin'ny asa fanompona mahareta fa ny fanompontsika an'andriamanitra de tsy very ny akanjo iakanjotsika eo anatren'andriamanitra de ny asa soa atao tamin'ny fitiavana ndre mako amin'ny bokin'ny apokalipsy toko 7 de nisy fiangonana ankiray notsena hoe fiangonana tany Laodikia de hoy ny tompo tamy manao hoe ianao mieritreritra ny tenanao hoe lay mitafy fa tsy fantatrao fa ianao lay mitanjaka satria nahoana satria tsy mba nanao asa fanompona tamin'ny mpitiavana satria tsy mba nanao asa soa tsy mba tia namana tsy mba ny zara tsy mba ny faly tsy mba ny ompifaliana tamin'ny fiarahamonina tsy nanana toe-po tia an'andriamanitra zay le akanjo akanjona ay eo anatren'andriamanitra isika ny asa tsika ny manaraka atsika hanamarinana atsika ny asa ataotsika io ny akanjo akanjotsika iseho anatren'andriamanitra rehefa ratra zay ka iona amin'andriamanitra isika ka vita ny fanompona de isy ianjaanjo eo anatren'andriamanitra tenen'ny tompo tahaka ny tafiangonana tany Laodikia ianao nge le mitanjaka satria nahoana tsy mba nanana akanjo akanjona tsy nanana asa mpitiavana tsy nanao asa mpifaliana tsy mba nanao asa tsy nanao asa fanompona tamin'ny fanantenana fa isy kosa iakanjo akanjo fotsy zany hoe iakanjo madio de inona io ifaharetanao amin'ny fanompona an'andriamanitra io ifitiavanamanao anatinao io ifijoroanao amin'ny fahamarinana sy ny ara-drariny amin'ny fiainana andavanandro io fiazahanao marina amin'ny zavatra atao io ifikelezanaina amin'ny asa fanompona io faharetana io ny akanjonao anatren'andriamanitra io no jerena io le tenenina hoe ny asa manaraka avako malalo de mampahery anao zany ty avako amin'ny asa fanompona satray ny olona maika hibanjina ny fiainana mandrakizay zay zava-dehibe tokoa hoe ny tanjona de zao ny fiainana mandrakizay fa ny fiainana mandrakizay avako malala conséquence vokatra
rehefa ataonao io ny asa-pitiavana, ataonao ny asa soa, ataonao finoana, raha anao ny tompo miezaka ho marina mahitsy, miaina ara-dralina anao de zao mandeha ho azy ny findranao fotsiny ao amin'ny fiainana mandrakizay. Fa aza mieritreritra eo tonga fotsiny eo amin'ny fiainana mandrakizay raha ohatra ka tsy rarany fijoroana vavolombelona eto ambonin'ny tany. Tsy revako malala, ny asa eto ambonin'ny tany no mitondra anao ao amin'ny fiainana mandrakizay. Fa mety za tsy rarany eto ambonin'ny tany, avelao simba ny eto, avelao rava, tsy zany ny mpinodravako. Fa amintsika ny fiainana mandrakizay de zao marina fa tanjona. Fa ankehitriny ny fiainana mandrakizay nefa azo anao, zay le hoe tany mafy, lay satroboninahitra, efa ankehitriny izy nefa eo aminao. Am'izay fotoan'izay fepitana fotsiny eo ambadiky ny fahafatesana, zay le hoe sambatra, mipita fotsiny. Satria efa eto ianao de efa iainanao lay izy, azonao n'inona? Eto de efa azonao antoka fa voavonjy ianao. Inona no mahazo antoka fa voavonjy? Satria mpanompon'Andriamanitra ianao. Iza moa no amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ataon'Andriamanitra inona moa reo seza be dia be ao amin'ny fanjakan'andreo? No manino anao angereo e? No manino atsika ireo? Fa iza no ao isika mpanompon'Andriamanitra? De isika zay miaritra amin'ny fanompoana, maharitra amin'ny fivavahana, tia manome mantra, nyreraka, mamangy, mampahery, miaro ny asan'Andriamanitra, miaro ny tontolo iaina, miseho amin'ny endrika maro samihafa ny asa tsara. Izay andrasana amintsika mpanompon'Andriamanitra. Zavako malala maharetary fa sambatra izay maty ao amin'ny tompo. Mahareta amin'ny fanompoana, mahareta amin'ny fanarahana ny tompo, fa amin'ny fotoan'andro ny jinjanao raha tsy reraka ianao. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao amin'ity bokin'ny Apokalipsy no menao anay mofinainay ity. Mampianatra anay fa sambatra izay manana anao. Sambatra koa izay maty ao aminao satria fialan-tsasatra zany. Ary tsy very ny fikelezana ainanay eo aminao. Ianao Andriamanitra marina ka tsaronao ny fikelezana ainanay. Hitanao ny faharetanay. De mampahareza anay tompo azony zahay aharitra amin'ny asa fanompoana, azony zahay aharitra amin'ny asa pitiavana, amin'ny asan'ny fanetretena, ary azony zahay ho mahatoky hatrany aminao. De eto am'izao tany fandalovana izao tompo, dia omeo hafanampo zay hiezaka hanao ny marina, hiezaka hanao ny tsara, hiezaka hiazona ny finoananao. Eo ambany fahasoavanao no ametrahana ny fiainay tsirairay avy. Ary de ataovy marina aminay tompo fa ianao Andriamanitra de mahatoky ka mombanay mandrakariva. Terizo ny asanay, ny fanorotenanay hitoetra ao aminao Jesosy hatrany. Amen.